Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao amin'izao anio izao. Miomana iona amin'Andriamanitra ao, iona amin'ilay Andriamanitra, iza ilay Andriamanitra? Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra iray, ary Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo izao, mitondra ny fahotana izao tontolo izao mba hamonjena sy hanavotana azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ilay Andriamanitra tokana. Izy no isaorantsika ary fiomananao iona aminy ny antony izao fotoana izao, ny antony izao fandaharana izao dia ny hatonga antsika tsirairay avy hiomana ary ho tafomana ny iona amin'izany Andriamanitra tokana izany, mpamonjy tokana izany dia Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo, ilay mpanjaka ambonin'ny mpanjaka, ilay tompo ambonin'ny tompo rehetra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Jesosy Kristy tompo no anarany, ary izy no maniraka anay, izy no manome hery sy ny fahefana, izy no mambomba ary manamarina, manome an'izao fotoana izao, manome ny fanahany masina, anambarana antsika tsirairay avy ny teny izay mitondra fiainana ao antsika. Satria hoe Jesosy Kristy tompo hoe ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amin'ity androany ity indray raha izarana izao teny izao dia tena hitondra fiainana ao antsika, azo fiainana tokoa tsika mandray an'izany afatra izany. Amen. Efesianina toko fahatelo, Efesianina toko fahatelo andininy voalohany. Ary noho izany izaho Paoly mpifatotra amin'ny Kristy Jesosy noho ny amin'ny jentilisa, raha mba harenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ny zava-miafina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary arak'izany raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovana ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy hitalany ary ny hampahazava ny olona rehetra raha mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia izay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasana hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitra izany. Amen. Teny izay ambaran'i Paoly somary lavalava le teny, Efesianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, fa ny tiana anambara dia hoe ny antony hitoriana ny filazantsara dia ny anambarana an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay mistery, lay zava-miafina tamin'ny fahagola fanambara amin'izao andro ankehitriny izao. Zay ny tena tiana apetraka amintsika zany hoe Jesosy Kristy lay zava-miafina hatr'izay fa ambara amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ry havana malala zay rehetra manaraka an'izao fandaharana izao dia ambara amintsika ny antony izao fitoriana izao dia ny halalantsika an Jesosy, ny hanambarana antsika an Jesosy, ny ampahafantarana antsika an Jesosy Kristy. Eto Paoly dia milaza mihitsy hoe nofidinin'Andriamanitra izy nantsony izy hanambara any amin'ny jentilisa ny zava-miafina, dia tsy iza ilay zava-miafina fa Jesosy Kristy. Zava-miafina ny amin'ny Kristy, hoy ny tokony fahatelo andininy fahaefatra hoe rehefa mamaky ianareo
dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambarany ny fanamasina ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Izany hoe ny filazantsara araka ny tenin'Andriamanitra dia manambara an Jesosy Kristy. Ary zay koa ny tianambara aminao. Tianambara aminao dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy, lay tompo sy mpamonjy, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay Andriamanitra velona tonga hamonjy antsika mba hahazoantsika fiainana mandrakizay. Ny voalaza eto dia hoe ny jentilisa dia lasa piray lova amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia ny zanak'Israely zany. Hoy izy hoe ny rahana ho any amin'ny jentilisa hitondra ny fahasoavana izay nomena, ary io fahasoavana io dia milaza fa tonga piray lova amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia ny zanak'Israely ny jentilisa. Ny jentilisa dia tsy iza fa ny hafa firenena. Ny hafa firenena ny olona ivelan'ny fireneny Israely, ary famonjena dia nomena ho any koa ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny hafa firenena dia i jentilisa hozy izy ho aso anao za manaraka an'izao teny zao. Tianambara aminao zany dia Jesosy Kristy lay nafenina hatrizay fahambara amin'izao fotoana ankehitriny zao. Io no hanome fiainana ho anao, io no hanome famelan-keloka ho anao, io no hanafaka anao amin'ny fahatezerana ho avy, hanafaka anao amin'ny fitsaran'Andriamanitra, hanafaka anao amin'ny fanamelohana, hanafaka anao amin'ny fahafatesana, hanafaka anao amin'ny fangejan'ny fahotana, fangejan'ny zao tontolo zao, fangejan'ny Satana, hanafaka anao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Jesosy Kristy, zay no ambara amin'izao fotoana zao, zay no ambara amin'ity androany ity. Inona moa soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo zao ary izy kanefa hovery ny aina. Ambarako aminao fa zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra, zava-poana sy misambodrivotra ny zavatra rehetrarehetra akoatra ny ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny tonga fiainana ho anao, Jesosy Kristy tonga fahavelomana ho anao, Jesosy Kristy tonga lalana hidiranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Akoatra ny Jesosy Kristy dia tsy misy fiainana. Akoatra ny Jesosy Kristy dia saritsary-piainana. Akoatra ny Jesosy Kristy dia fahafatesana. Akoatra ny Jesosy Kristy dia fahamoizam-po. Akoatra ny Jesosy Kristy dia tsisy zavatra maharitra. Ambarako aminao amin'ity androany ity, Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary zao ny filazantsara ozy izy dia manambara an Jesosy Kristy. Eo amin'ny 5 io hoe izay tsy mbola nampahafantarina zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Ny filazantsara, ny zavatra toriana ambara ny fanahy dia izy zava-miafina ny amin'ny Kristy. Jesosy Kristy, Jesosy Kristy tompo no ambara aminao. Ary indrindrandrindra izaho sy anao zay manaraka an'izao teny zao, ny ery ambany erytsika dia mahita hoe mba ho ampahafantarina ny fanapahana, ho ampahafantarina ny fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny zao, ny mamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araky ny fikasana hatrizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy Kristy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokina noho ny finoana azy. Amin'ny teny malagasy izy somary miodikodina le teny ary somary sarotsarotra ny fahazahoana azy, fa raha ohatra ka manam-pahafahana ianao ary afaka mijery amin'izany amin'ny dikateny hafa, amin'ny dikateny frantsay, dia nambara fotsiny hoe amin'ny alalan'ny fiangonana no ampahafantarina an Jesosy Kristy amin'ny endriny maro samihafa. Zava-miafina mila fantatsika izany, ary miafina fa aseho amin'izao andro ankehitriny zao. Ny fiangonana Jesosy Kristy dia natao anambara an Jesosy Kristy amin'ny endriny rehetrarehetra, anambara an Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetrarehetra mba hahatonga ny olona hanana fiainana. Voalaza mihitsy teo hoe amin'ny alalan'ny fiangonana no ampahafantarina ny herin'Andriamanitra, ny fahendrena samihafa an'Andriamanitra, dia tsy izy io fa Jesosy Kristy. Ny fiangonana, ny iraka napetraka ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy, ny fiangonan'Andriamanitra dia ny anambara an Jesosy Kristy, ary anambara an Jesosy Kristy ho an'izy ho an'izao tontolo zao, ary anambara an Jesosy Kristy ho an'iza ihany koa ho an'izay rehetrarehetra. Hoy izy hoe ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana
any an-danitra amin'izao ankehitriny zao, ampahafantarina ny fahefana sy ny ampahafantarina ny fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra amin'izao andro ankehitriny zao dia Jesosy Kristy. Ry havana malala, ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia natao hanambarany Jesosy, hanambarany Jesosy amin'izao tontolo zao, hanambarany Jesosy amin'izay overy, fa hanambarany Jesosy koa amin'ny fanjakan'ilay rasy, fanjakan'ny maizina. Zay le voasoratra eto hoe mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny zao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasany hatrizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika izay ananantsika fasahina. Any amin'ny Efesianina toko fahenintsika dia mahita tsika any amin'ny Efesianina toko fahenina hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'inona, amin'ny fanapahana, amin'ny fanjakana, amin'ny mpanjaka zao fahamaizina zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Avery koa Efesianina toko fahenina 12, isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao fahamaizina zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ireo sokajy ireo misy firy izy ireo, fanapahana ray sy fanjakana, mpanjaka zao fahamaizina zao, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misy antanatohatra ireo, Satana sy ny antanatohany rehetrarehetra mila ampahafantarana ny fiangonana fa Jesosy no mpanjaka, Jesosy no tompo, Jesosy no mpanjaka mitondra ny fiainana mandrakizay, tompo ny tompo. Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana nalevina fa nitsangana tamin'ny maty mitondra fiainana ho an'ny olombelona rehetra. Ampahafantarina ny fiangonana zany. Mampalahelo amin'izao fotoana fa ny fiangonana tsy mampafantatra an Jesosy, ny fiangonana tsy mampiseho ny herin Jesosy, ny fiangonana tsy mampilaza ny fahefana ananan Jesosy manoloana ny io le fanapahana sy fanjakana rehetra io. Nefa voalaza mihitsy hoe mba ho ampahafantarina ny fahefana, mba ho ampahafantarina ny fanjakana, mba ho ampahafantarina an'izany rehetra any an-danitra any amin'ny alalana ny fiangonana dia zaho sy anao. Ny fiangonana dia zaho sy anao zay nandray an Jesosy Kristy tompo. Amin'ny alalako, amin'ny alalanao no tokony ho anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, anehoana ny fandresenao ny fahotana, fandresenao ny fakapanahy, fandresenao an'izao tontolo zao, fandresenao ny filàn'ny nofo rehetrarehetra, fandresenao ny nofo noho ny herin'ny fanamasina ao anatinao ary noho i Jesosy Kristy ao anatinao, ampahafantarinao fa velona Jesosy. Ty tenin'Andriamanitra ty tsy atao teoria, ty tenin'Andriamanitra ty tsy atao ohatry ny fianarana any am-pianarana, fa ty tenin'Andriamanitra ty hoy izy voalaza dia misy hery sy fahefana ao anatiny, misy hery sy fahefana, ary zay hery sy fahefana zay no very tsy hanana ny fiangonana tsony amin'izao fotoana zao. Ny fiangonana dia malemy, ny fiangonana dia maloto, ny fiangonana dia miaroaro amin'izao tontolo zao, ny fiangonana dia lasa variana amin'ny fitadiavam-bola, variana amin'ny vola, variana amin'ny zavatry ny tany, variana amin'ny vola aman-karena, variana amin'ny trano sy ny fananana sy amin'ny filazantsara ny tany, izay mamotika, izay mitondra makany amin'ny fahaverezana, izay mitondra makany amin'ny faharovana, izay mamotika. Kanefa ny fiangonana dia roboka ao anatin'izany, tsy manambara an Jesosy Kristy sy ny herin'i Jesosy Kristy manafaka amin'ny fahazaran-dratsy, manafaka amin'ny fahotana, manafaka amin'ny fahafatesana, manafaka amin'ny tahotra, manafaka amin'ny aretina, manafaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Zany ny tokony ambaran'ny fiangonana. Fa ny fiangonana ny amin'izao fotoana dia mivily lalana. Fiangonana amin'izao fotoana dia tsy manambara an Jesosy Kristy. Zay le voalaza teo hoe manambara an'ilay fahendrena maro samihafa an'Andriamanitra. Tsy izy io fahendrena maro samihafa an'Andriamanitra io fa Jesosy Kristy. Fantatry ny fiangonana marina ve Jesosy Kristy, ary ambara ny fiangonana amin'ny olona rehetra ve Jesosy Kristy, ambara ny fiangonana amin'ny fahefana rehetra, fanapahana rehetra any an-danitra ve Jesosy Kristy. Fa izaho sy anao no antsoina hanambara an Jesosy Kristy, hanambara an Jesosy Kristy, ampahafantatra an Jesosy Kristy. Tsy ampahafantatra atoko-pivavahana, tsy ampahafantatra fikambanana, tsy ampahafantatra lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra, tsy ampahafantatra mpanompon'Andriamanitra, tsy ampahafantatra fombafomba-pivavahana, tsy ampahafantatra système, tsy ampahafantatra zavatra hafa. Zay zany no ampahafantaran'ny fiangonana amin'izao fotoana. Resaka toko-pivavahana, resaka fikambanana, resaka olombelona, resaka mpanompon'Andriamanitra no indraindraina so ampahafantarana. Zay tsy mitondra fiainana zany, tsy mitondra fanafahana zany, tsy mitondra vonjy zany, vao maika zany mangeza mitondra ao anatin'ny
fiankiterana man'olona ary voalaza ny amin'ny Jeremia 7:12 fa voaozina zay olona matoky olona ary manao nofo no sandry ka tsy ahita zay fitahina, tsy ahita zay fahasoavana, tsy ahita na inona na inona fa homaina sy angetaeta lava. Amty androany ity ambarako aminao Jesosy Kristy toriana. Ianao zay fiangonan'Andriamanitra, ianao zay milaza fa kristianina, ianao zay milaza fa nateraka indray, ianao zay milaza fa irak'Andriamanitra, aoka tsy hanambara ny tenanao, aoka tsy hanindraindra tena, aoka tsy izaozao, aoka tsy hanambara rafidrafitra sy fombafomba sy anarana fikambanana na anarana fiangonana na tokom-pinoana, fa hanambara n'ilay anarana tokana, anarana ambony noho ny anarana rehetra, Jesosy Kristy ny anarana. Izany no anarana tsara indrindra, zany no anarana mamy indrindra, zany no anarana manafaka zany, zany no anarana mamy fiainana zany, ary zany no ilainy zao tontolo zao, zany no ilainy fiangonana, zany no ilainy fanapahana eno. Fa raha olombelona no ambaranao tsy matahotra an'izany Satana. Raha anarana tokom-pivavahana sy fikambanana no ambaranao tsy matahotra an'izany Satana. Fa raha religion no entinao tsy matahotra an'izany Satana. Raha théologie no resahanao tsy matahotra an'izany Satana. Raha psychologie no ambaranao tsy matahotra an'izany Satana. Raha resaka étude biblique, institut biblique, cours biblique, raha resaka chorale, raha resaka groupe évangélique, resaka mpihira, raha resaka gospel no ambaranao sy indraindrainao tsy matahotra an'izany Satana. Fa ny atahorany Satana ary ampitsoka azy dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, ilay nandresin'ny fahafatesana, velona mandrakizay, zay no ampitsoka azy. Hitondra fiainana ho an'ny olona, hitondra famelan-keloka ho an'ny olona, hitondra fitsarana ho an'ny olona, hitondra fiadanana ho an'ny olona. Dia tsy anarana tokom-pivavahana, tsy anarana fikambanana, tsy anaran'olombelona, tsy anarana mpanompon'Andriamanitra, tsy théologie, tsy resaka psychologie chrétienne, tsy resaka cure d'âme, tsy resaka fomba mampanao, tsy anafaka olombelona zany fa vao maika angeja azy, fa ny anafaka olombelona hitondra fiainana, hitondra fitsarana, hitondra fanasitranana, hitondra fiainana mandrakizay, anafaka amin'ny maizina ho amin'ny mazava, anafaka amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, dia Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy mila ambara ny fiangonana, Jesosy Kristy mila fantatry ny fiangonana. Ary voalaza misy raha manohy an'io teny io anao dia ozy izy hoe mba ho fantatry ny fiangonana, mba ho fantatra ozy izy ny avony, mba ho fantatra ny asakany, mba ho fantatra ny alaliny, mba ho fantatra ny refiny ny amin'ny Jesosy Kristy. Mila mahafantatra an' Jesosy ny olona, mila mahafantatra an' Jesosy ny olona, ary mila mandray an' Jesosy ianao. Tsy misy famonjena fa tsy eo amin'ny Jesosy. Ny vola sy arena tsy hamonjy anao zany, fa mandalo zany, zava-pony zany, ho levona ho potika zany. Ny fianarana tsy hamonjy anao zany, ny fahalalana ara-baiboly tsy hamonjy anao zany, ny resaka fidirana ho mpiandry na ho pastera na mpitory filazantsara tsy mamonjy anao zany, fa ny mamonjy anao Jesosy Kristy irery ihany. Ny anaram-piangonana, ny anaran'ny tokom-pivavahana, ny anaran'ny fikambanana tsy hamonjy anao zany, fa ny hamonjy anao, hanome anao fiainana mandrakizay dia ny fiainanao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Raha tsy manana an' Jesosy ianao, na ho azonao ary zao tontolo zao, na ho azonao ary ny zavatra rehetra, tsy misy antony zany, zava-pony zany, tsy mitondra mankaizy zany, fa ny mitondra fiainana ho anao Jesosy Kristy irery ihany. Efa vita fihavanana aminy ve ianao? Efa vita fihavanana aminy ve ianao? Efa niona tamin'i Jesosy Kristy marina ve ianao? Jesosy Kristy no antaniko anao, fa tsy ny fomba nataonao sy ny asa nataonao sy ny toerana ivavahanao sy ny toerana angonanao sy zay mety hoe pasteranao na mpaminanao na apôstolinao, tsy zay, fa niona tamin'i Jesosy Kristy ve ianao? Ary no afahany ve ny fahotanao, no afahany ve ny fahazaran-drasinao, no afahany ve ny zavatra mangejanao, no afahany ve ny tahotranao, ny sasahany ve ianao, ny dioviny ve ianao, no amarininy ve ianao, voavela eloka ve ianao, azonao antoka ve fa raha ho avy any amin'ny raolanitra izy dia hiara-hiakatra aminy ianao, azonao antoka ve raha fa tonga ny fotoana ialanao amin'ity tany fandalovana ity dia hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Raha tsy manana an' Jesosy ao anaty ianao, raha tsy inonao ny rano manasa manadio, manamasina, manafaka anao, mitondra anao amin'ny olom-baovao, dia tsy hitondra fiainanao anao zany, fa mitondra fiainanao anao Jesosy Kristy irery ihany. Ho azy ihany voninahitra. Amen.